Itrangana olana eo amin'ny fananatany amin'izao fotoana izao any amin'ny commune ny Farafangana any nisy ny fidinana ifotony nataon'ny filohan'ny tambazotra miaraka ny zony mpanjifa RNDC ho isika tany amin'izany toerana izany ny herinandro lasa teo ahafahana mijery akaiky ny zava-nisy. Misy ny tsy fanajana ny zony mpanjifa sy ny zon'olombelona mitranga any amin'ny commune Farafangana ka nidina ifotony nijery ny zava-misy ny filohan'ny RNDC. Fanisorana olona tamina trano anakiraiky zay nofana ho 10 ans fanarana de nesorina le olona mbola taty amin'ny 2016 zay mbola tokony any amin'ny 2021 vao miala amin'ny tany zay nataon'ny commune urbaine ny Farafangana. Fa ny tena mampanelo koa dia ny commune urbaine Farafangana zao hanala ny olona zay amin'ny tany stationnement teo aloha zay karazana tany nisy fanarana fa hoe nanomezan'ny commune an'io any Seima de anaovana 35 000 logements. Tsy vitany 35 000 logements ary contrepartie zay koa nefany anaovana stationnement manarapenitra samy tsy nisy natao zay ankehitriny nefany le tady hanapaka ny jiro ny commune urbaine ny Farafangana ny jiro ny toeran'ireo van'olona activité économique ireo zay stationnement teo aloha zay tany misy processus tsy de normal ny fahazona ho an'ireo olona zay voalaza fa hoe sonina amin'ny tany dia tsy de mazava ny zava-misy. Toerana tino atao hoe toerana iadiana miaraka ny fitenenana anazy dia hoe adiana loatra fa zavatra mahagaga no miseho satria efa mandritra ny 20 taona lasa zany no nivarotra teto zahay mipetraka teto fa ho aminna zany fahafantarana ny tompony zany hoe ny vahoaka malagasy zany mataony mamina fa taty afara ty misy fampirazana fa hoe voendaka nareo fa manana tompo le toerana dia mahagaga anay moa zany dia fantatrinay hoe nisy fanambarana taty aminay hoe ho amidy le toerana fa hoana nareo masaky sa manao koa tole resaky ny samigeza be zany le famarotana. Nisy ny antony ataon'ny mpiazon'ny zon'olombelona avy any Farafangana. Afatry hoasika olo nianatra Farafangana vahoaka mba mampandrosy tany tokony hoan'igny fa sy ny apikorotany tany somary marobe zavatra ny popoko tamintsika tao taloha teo vahoaka mba samby tany zay fa gn'androsy ny ilaigny fa sy ny fikorotana. Voalazan'ireo zay esorina amin'ny toerana fa tsy misy ny resaka mazava raha toka mazava nefa ny resaka ary tsy maintsy miala izy ireo dia mangataka toerana metimety izay mifanaraka amin'ny asany izy ireo.